tantara eto amin'ny RDB. Renesinao izao Marie-Ange nosoratany Rakotondrafara Jean-Paul Ovelomny Anzarliva Lemek Arliva Saloy Niravo Tahina Nantenaina Ony Miajanirina Nandray feo Roland Ramanantsoa Nana Totosa Ony Miajanirina Mangina ký zanako a mangina fa aoko zay sao dia marareo ianao e. Mangina tena mafy angesineny eny fantatro fa mafy saingy atao ahoana fa zay ny fandaran'Andriamanitra. aiza veriny eny ka tata mbola tanora ve dia maty zany efa vao firy-taona dia efa kamboly sahady ka atao ahoana dia isa zany mba hianteherako. Marie-Ange zange mbola eto e. Aza manafa na tsy hotsony azy dada tena anao zay farahiriko rehetra amin'izay mahasoanao. Na dia izany aza ohatrany tsy haiko mihitsy zany anao tiano antady zany. Eny sarotra aloha zany saingy tsy maintsy miezaka. Na za koa aza nge mba mila ho ketraka fa tsy maintsy mitraka hanome hery anao e. Misaotra eny Marie-Ange tiako ange ianao sombonaiko e. Za koa tianao zay mihitsy. sady ianao rery nge sisa fa tady efa tsy otsony. Zay indrindra anaka mahireza ny zanako zany. Fa ohatrany miakatra ihany Andriamanitra arineny aza miteny an'izany tsy misy Andriamanitra miankatra zany fa samy manana ny anjarany ny olona rehetra. ka tsy tokony mbola nalainy kosa nge tady mbola roviana zao za vao lehibe. Ka re zay anaka fa mahalala an'izay mahasoa antsika Andriamanitra zany Mandrosoa Bernard, mandrosoa. Izy ry Bernard no Marie-Ange zanako a. Fa malala ndry manao ndry. Salama tsara fa misaotra tompoko. Izy aky ry Marie-Ange no Monsieur Bernard a namako. Ay faly mahafantatra anao tompoko. Fa naman'ny ahoana moa izy zany? Namako retsy a. Ohatrandry manana an'ireny namandry ireny. Dia lehilahy ve zany no namaneny fa tsy mba vehivavy? Manana namana vehivavy maro koa ka fa efa misy fantatrindry ary ny namako vehivaviko. Ary miresaka kely ty zanako ty sady karazany marantsaina. Fa ahoana ny ilazanao hoe marantsaina zany efa ninao ary zao vao nahitanako? Ka ny fomba firesaka indringa no ahitako an'izany. Izany ve? Angaza ohatry ny ankizy rehetra miresaka ihany. Na samy ankizy aza hiteny ihany eny marantsaina e. Alolo zany eny andeha anao devoiraka. Eny arakia. Velomena Monsieur Bernard. Mandram-pianaka indray ry Marie-Ange. Resaka kely amindrika izy Marie-Ange. Resaka ina ary neny? Zao mino fa tsy zazakely tsony ndre. Efa azo ifampiresahana tsara na dia mbola azo sokajiana ho ankizy aza. Fa resaka ina ro ny ataony eny amiko e.
Hitandry dada efa lasa tsy hiverina tsony. Ny fiainantsika mianaka tsy maintsy mitohy. Za tsy mbola antitra fa vo 5-30 taona. Tsy mety amintsika mianaka koa no mipetra-drery samy vehivavy ohatran'izao Ka tsika sy neny ara miara-mipetraka fa tsy mipetra-drery izany tsika. Eny, fa hafa ihany zany tokantrano misy lehilahy zany. Ka gardien zany neny. Anka tsy zany mihitsy ny tiako atongavana. Ataontsika inona gardien Sa mantsy gagako. Ka inona rô zany no tian'ny tenena fa tsy azoko mihitsy. Zao za mila namana iarakamiko amakivaky ny fiainana mba hifanohana amiko amin'izay hahatsara ny fiainantsika. Ndry koa mba mila solondray. Solondray ahoana ary fa tsy azoko. Nga dada soloana. Ka dada nge tsy hiverina tsony. Mba mila solondray ndre kolokolo sy amelona ndry miaraka amiko. Dia ahoana zany? Zao aky Marie-Ange. Anambady Anambady? Te ho soloana zany dada? Dada tsy maty ary tsy ho faty ao am-poko mandrakizay ny fahatsiarovana azy. Saingy tsy afaka miara-miaina amintsika tsony izy. Sady hafa ngeky izy ny tokantrano misy lehilahy zany. Ahoana zany raha Anambady neny? Mbola kizy mariny ndry. Fa zay aza ny voamaika ahatsara ny fiainantsika mianaka. Indrindra ny ndry. Fa ahoana ary neny? Ka hatramin'ny nalasana ny dadandry dia zarery ny andraikitra ny famelomana sy ny fikarakarana ndry amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe sady ray zany ny reny. Dia zay saim-patako ihany no ataoko fa rehefa manambady dia mba misy olona roa zahay mifanampy, mifanohana ara-kevitra sy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ay ve Zany. Dia iza zany no akavady an'ny neny? I Bernard akia. Sady nareo mianaka efa mifankazatra sy mifankahazo tsara. Eny mifankahazo aloha izay Ka ahoana? Ekendry? Ka rehefa izay ve moa mitapaky neny dia inona ary no lazaiko io? Ka tsy mba tiandry very Marie-Ange raha izy no solondray indry? Eny izy loha mahafinaritra fa neny ihany io fa raha hivady zany nareo dia iza ho azy zany ny atsoko anazy? Sa ve hoe Monsieur Bernard ihany? Tsy tiandry nga raha antsoina hoe dada izy? Antsoina hoe dada? Tsy tiandry ve? Ohatrany hoe hafahafa be zany ry neny ka tsy ho haiko mihitsy ny antso azy an'izany dada izany. Eny, tsy maninona rehetra na hoe ataondry hoe dada toa azy izy fa tsy atao Bernard fotsiny kosa raha izay anga dia tsy maninona ka. Manahoana aky ny finaran-drery Marie-Ange? Mandeha tsara ka. Nga tsy efa hita ny dada toy ny bulletin ako farany teo? Efa hitako ka. Tena faly be mihitsy nahita an'ilay izy. Laharana fahatelo ndry. Tena tsara be. Ary le taloha nino no fa firy? Fa efatra izy tamin'iny, nga adinonao? Ito koa moa. Sady izy nge tsy miala eo amin'ny laharana fahatelo sy fahaefatra io foana Tena mahay Indray mandeha ihany izy ny fahadimy fa na zany aza ny moyenne ambony be foana. Tena mahay mihitsy ndray fa toy izy foana. Ny voalohany mihitsy ange zao ny tanjona mbola ho tratrariko fa asa aloha raha ho vitako Vita ndry rehetra zany fa meza mafy hatrany Marina aky izany tsy maintsy mbola ho azy ndry ny voalohany. Fa misy mofo mamy netiko ao. Netiko andry. Aleo fa ao alaiko misaotra tompoko. Tena tsara tarehy ty Marie-Ange ty. Marina tsy mampitsiriritra mihitsy. Tena ho amboariko. Tsy amelako raha tsy azoko.
Tsy mampaninina azy etaona na mbola tsy ampy 4 taona kory aza. Tsy maintsy izany no misantatra ny fahadiovany. Zay mba andeharaka amin'ny aneorinany tsy ezako saina. Aleo aloha ketrika kely an'izay fomba azahoana azy. Tsy maintsy azoko iny rangahy. Tsy maintsy mandry aminahy ianao ry Marianza na hoela na hoaingana. Ndry tika ry Marianza tsara tarehy. Ay, za koa very dadatoa dia mba tsara. Tena tsara tarehy ndry, marina. Tsy efa misy mikotokoto ve zao ndry io? Mikotokoto iny? Tsy efa misy pandipandy kely manadala ndry na mitoro fitiavana amindry kosa ve? Tsy misy an'izany sady tsy mahay an'izany aka. Tsy misy zavatra fantatro izany. Zay indrindra. Zao tandreny so rehebrebe ny pandipandy ihany ndry. Tsy miditra amin'izany dadatoa. Fa zao ke Marianza. Ary maninona ao dadatoa no mikisakisaka ty amiko foana e. Olona seza malalaka be io. Rehetra aza zao mbola misy seza. Mahafinaritra aky ny misisitsisika eto amindry eto Ary ataonao inona ty ambony fehako aty ny tananao. Kisaka sa ianao any ka? Marianza, mahafinaritra aky ny mitsapatsapany fiandringe. Tena tsy harotro mihitsy. Tena mikisa mihitsy aloha ianao ka. Moaky Marianza. Sady zange mba hanoroka kely molotry ndray Maninona? Fa inona mihitsy ara no mahazo anao ty dadatoa? Tena lasa dala amindry mihitsy aky. Kisa ianao fa za tsy manadala olo izany ka. Ay, aza tositosika kosa moky za. Aleo mba ho eto akaikindry eto. Zany io ianao andehanako ka. Fa andeha ho aizy ndry? Andehanao raharaha. Aleo rehefa avy eo ndry mandeha manao raharaha miaraka manao raharaha tsika izy ndray rehefa avy eo. Avelako eto aloha ianao ka. Aiza koa nisy dadatoa anao raharaha izany. Andray, dia lozandry eto kosa ve kia? Vinge ndry atao kaiky eto so dia anao ohatran'le tamin'ny farany teo indray ianao. Ka manenina moa raha manao ohatran'iny kosa. Dia efa milaza aminao fa raha mbola mamerina an'iny ianao dia alazako amin'iny. Ay, ndry koky dia efa mahasika ery. Izany mihitsy maro. Saingy resy ndrea dia atao ndray an'izany kosa ve? Resiko ahoana ianao? Ka zany ady taminao? Fa ahoana aloha ndry tokoa ve tena mbola zazaboto tsy mahazo resaka sa mody fanina? Na zany zazaboto izany na zany mody fanina izany samy tsy misy haiko izany. Ndry io aza mahasika fa vy aloha ataoko haiko. Tsy petraka eo afa sao dia kitikitianao eo indray ny feako ka. Avy fa misy zavatra omeko andriny ety Zavatra inona? Le zavatra efa notsiritindry. Ino izany? Le notsiritindry fonosika tafaraka teny atsiny. Le ray volana angambo izay. Notsiritiko? Eno fa zao aho vao nahazo volany vidianana azy. Avy eto akaiko fa ho asehoko andriny le izy. Fa tsy betabetana ianao Avy dia aiza le izy? Aleo alaiko fa ry napetraka ambony armoire ry. Ty jereo. Wow, tena le izy marina ty. Dia omenao anaty koa ve ty? Omeko andry ty noho ny fitiavako andry. Dia ahoana? Oay,
Tena misotra tatatoa. Tsy izay no tiako tenenina fa mba ho tia tahaka ny tiavako andry ve aloha ndry Ka efa nataoko solon'ny tatako kosa ve moa dia tsy ho tiako tsy izany kosa ho any tadiaviko amindriny sady zany tsy ho dadandry izany mihitsy avondray ianao le manafosafo esory any ny tananao fa aza ampiakarinao ohatrany ny akanjoko ka masika lazaiko amin'iny angamba ianao ny farany fahatova eo ihany fa nga tsy tiandry ny zavatra nomeko andriny tena tiako ty sady efa nitsiritoko mihitsy tiako efa mba nomeko any zavatra nitsiritondry kosa angendry dia mba tokony mendry any zavatra tsiritoko kosa fa inona ho any tsiritanao aty amiko Mariandra andao sika sindry hoe tsy ampandrina mandeha any ianao any amin'ny fandrinanao sy neny any matory raha te atory ianao kosa ranga manomboka mandreraka dia efa milaza aminao fa rehefa tsy anaiky moramora ianao dia ataoko forcé azonao zany iny zavatra fa tsy mila dia aleoko ary andera izany lasa fa eo ianao ary mba miseho mafy loha kiala kely indray aloha tsy maintsy azoko rehefa tsy manaiky moramora iny dia ataoko amin'ny fanaovana azy eny veny mba mianatra ny anilikilika ho hitanao zany vaholana zany fa mandrasa kely azafady ange indry vetivety anao ina vetivety fotsiny moa ianao tsy azo antoka koa sao dia ho betainao eo indray aza matahotra indry fa tsy anao ohatran'ireny tsony nge ahy tena tsy anao tsony ianao minina amindry afa tsy amerina tsony eny ary azafady akery marianza tamin'ireny fihetsiko ireny zao vao tsapako fa tsy nety ireny nataoko ireny ka miala tsiny akia olona tokony zanako marina indry ka zany indrindra ngeo ahy sady tsy vitan'izany fa mbola vadiny mamako ianao nefa dia tadiavinao aolana koa avelao any aky izany fa adalana sendranserany ireny dia tia le fanomezana natolotro nefa naverindry iny raisy fa tsy kitikitika indry tsony dia ho raisiko indray zany ty raha izany fa misotra tsy misy sarany dia mandehanaki mividy ranom-boankazo vetivety fa tena mahafany zany andro zany sa ndry tsy mamatsiary mafana tena mafana mihitsiko mafana be mampalasa-dala mihitsy tia ny vola dia mandehana dia aza ela dia inona zany no vidiko tia ndry ve raha atao jus tena tiako zany ka dia mitondra koa ndry biscuit sy gaufrette ay lasa vetivety ary ay tonga sady ndry tonga vetivety kosa sady ny vera sy ny vilia sy na biscuit koa efa reo ay ve fa nakavera ianao aleo ary aloha za nasa tanana kely vetivety fa tonga dia ararako amin'ny vera tonga dia ararao fa vetivety fotsiny vita ho azo ohatran'ny karatrinay ity aleo tonga dia ararako ao anaty vera ny ty fampatoriana efa nomaniko ty aleo atao malaky so petrasana eto ihany zay ary aleo aloha mody endry tsara zay nge za dia tafaverina tatatoa avy ary dia mangalandry izy io miverandry misaotra tompoko ary aloha mba mifandombera kely kosako ty tatatoa ty koa dia mampime anga moa zany tsy misotro toka ihany no manao an'izany
Tsy ny misotro toaka ihany fa rehefa misotro zava-pisotro ohatran'izao dia afaka mifandom-beradolo ny rehetrako. Ay ve ao indray ary izany dia mahazo toa tadatoa. Ndry koa mahazo toa Fa tena tsy lahitra mihitsy ho any hafanany. ka fotoanan'izao ka tsy mahagagako. Efa mila hipoka mihitsy ny tenda marina. Sady tsy androko mihitsy izay isotroko an'ity. Henko mangatsiatsiaka ery any anatiko any. Ataovy ary dia mahazo toa. Marina tsy ohatran'ny ataoko indray migoka ilay iray vera teo fa tena mipoka mihitsy ny tendako. Ataovy rehefa betsaka io e. Ie. Tena azoazoko ery neko. Mangatsiatsiaka ery. Raha mba fantatro mantsy. Afaka minitra vitsy dia ho bataiko fotsiny any am-pandriana ianao ary dia anara-po mandra-pifo anao. Fa maninona ary an'izany? Fa maninona ndre? Ohatran'ny teatory. Angandry marary. Marary ny ando sa? Tsy misy marary fa teatory fotsiny aka. So dia marary ny hafanana ary ny ando andry. Ao ary ndreo tantanako dia apatoriko ery am-pandriana. Teatory be Ao e. Aleo ndreo bataiko eto am-pandriana. Zay. Resto sady. Ser Mariange. Mahazo manara-po amin'izay ilay tsy alary Bernard rehefa vita izay ataoko dia averiko amin'ny laon'ny daholo ny fitafiana mba tsy hananana eritreritra. Ndre ary ohatran'ny misy mamoana izany varavarana tsy ny efitra ato izany. Tonga zany ve saoly? Aleo hijerena. Angaina ny verina sady? Ka tsy raikitra indray ilay zavatra saika alehanay dia nody ako. Ohatray, fa tsy raikitra hoana? Ka tsy raikitrako. Amin'ny manaraka indray ngamba. Ary mba tsy matotra koa izy izany a? Ary tany amin'ny efitrano Mariange nga ianao teo? Avy tany mihitsy fa ohatrany tsy tsaratsara izy eo. Tsy tsaratsara hoana? Tarainao nararary ando izy dia nasaiko natory. Ka aleo aloha izany hijery anjanako raha izaniko. Ka matory ane izy ao e. Hijery azy aloha na matory azy izy. Eny fa moramora ihany aloha sao dia manaitra azy. Za koa hiaraka aminao ka. Aleo isika mitsaitsaika aloha. Ary toa tena matory be izany. Ka nitarainao tsy natory firy izy alina. Fa naninona hoana? Dia tsy hainao fa dia mivadibadika eto foana izy. Tsy nentinay tatory. Ary izay izany no mampatory be azy io. Mino fa izay mihitsy. Ary ngana ro mianaka ny sotro jus. Anafana be ny andro dia sotro jus kely aloha. Dia avy eo izy nandeha natory io. Efa ela izany izy io natory io. Vao haingana ihany ka. Kendry izany? Hatray. Ary toa atoandro be izany andro izany. Fa naninona ny natory teto? Ka nilazain'i Bernard fa nitaraina ho narary an-doha ndry sady nilaza ho tsy natory mihitsy tamin'ny alina dia nasainy natoriko. Ary tena hely ndry vao taitra. Narary an-doha? Dia tsy natory alina? Zany natory tsara mihitsy ary za tamin'ny alina fa iza koa no miteny an'izany hoe tsy natory Bernard ho any nilaza an'izany. Ary nakaiza izy? Laza ny ampiasanany. Fa ngamo hoa izy miasa indray androany. Tsy miasa izy fa niantso teo ny tany ampiasana dia tsy maintsy nandeha izy. Fa manahoana aloha ndry tsy marary? Tsy marary mihitsy ary zako. Ka naninona ary ndry natory be?
Ka nisotro jus teo aho izay sy tadatoa fa mafana be ny andro. Dia nefa ny voalaniko ilay iray vera dia ohatran'ny navesatra be ny masoko dia sady te hatory dia izay no tadidiko. So dia mba nisy zavatra ary iny jus nisotroako iny. Nisy zavatra inona ke? Tsy haiko. Ka ina ary mampatory be anahy teo ozy ny iny. Ka raha nisy zavatra ve iny tsy tokony ho resy-tory koa izany Bernard? Ka izay no mahagaga anako. Fa iza aloha no nividy an'ilay jus? Izany no raha ny tadatoa nandeha nividy jus. Dia iza no namono tavoahangy? Tadatoa ihany ka. Izany hoe rehefa avy nividy an'ilay jus za dia nandeha nanasa tanana aloha. Dia izy ihany nandraraka ny jus tao anatin'ny veranay. Izany hoe tsy hitandry izany no nandrarahana an'ilay jus? Tsy hitako aloha e. Fa efa nisy daholo ny veranay izany verina avy nanasa tanana. Misy zavatra hafa tsy mazava. Ary toa lasa eritreritra be ho an'iny e. Ary iny tsy zavatra mbola tabatra izy? Zavatra vao nomeny tadatoa anaty teo io. Zavatra inona? Ilay zavatra efa nitsiritiko reriny iny a. Hoe re tsy ho jereko? Ty ary e. Ay ve ty e, androany ve ty vao nomeny andre? Ary efa ela nge izy nilaza hividy an'ity e. Ka efa nomeny anangy io indray mandeha izay e. Fa tezitra dia tsy niraisiko. Finona natezitra andre? Ka nomeny anahy iny dia avy eo izany kitikitiany sy ny savosavony ny feako. Nisy an'izany very Marie-Ange? Ka dia tezitra dia naveriko ilay izy dia lasako. Zangana indray. Ary androany? Mbola nanao an'izay indray nga izy? Tsy nanao an'izay kosa aloha izy fa izy ary ny alatsiny be tamiko no le fihetsiny. Sady tsy nanao resaka hafahafa izy ny tsy nanao fihetsika hafahafa tsony. Dia ahoana ny nefa rano resaka reo teto? Ka izany andeha natory teo am-pandriana ny tsaroako farany dia izay. Tranga tao amin'ny efitrano Marie-Ange atao Bernard a? Fa inona no tianao anontaniana? Nararendo marina ve Marie-Ange sa inona nampatory azy tampotampoka? Fa inona koa ary ny dikan'izany fanontaniana izany e? Ka misy zavatra tsy azoko e. Aleo hoe enoko eto ivelany varavarana izany resaka izy mivady izany. Inona le tsy azonao? Ka ny marina tsy nararendo izany Marie-Ange. Ka izy ary iny mbola tratranao natory be iny ka. Ka izay indrindra e. Tsy marina mihitsy ny hoe tsy natory izy ny alina fa tena natory tsara mihitsy. Ary ny torimasony naharitra be teo iny a, tsy torimason'olona marary mihitsy. Ka inona ary ny tianao atongavany e? Mino aho fa nasianao zavatra mampatory ny juany sady ianao koa no nandraraka ny juany tamin'izy mbola nanasa tanana nateny an-dakozia. Fa saika nataonao inona marina ny zanako e. Sady mbola nisy resaka hafahafa nolazain'ny Marie-Ange tamiko koa mikasika an'iny zavatra nomenao azy iny. Resaka hafahafa inona ndraiky io izany? Efa nomenao azy iny taloha fa tezitra izy tamin'ny fihetsika eo dia tsy niraisiny. Fa nataonao inona marina ho an'ny zanako? Aleo rangaha ho vatanina ny resaka fa i Marie-Ange tsy maintsy mbola ho azoko. Ka ahoana ry Bernard a? Ny saika ataonao inona marina ny zanako? Aleo rangaha vakina ny resaka fa tsy ritiko ny zanakao iny a. Ary tsy maintsy ho azoko iny na ho ela na ho aingana. Ndray ry Bernard? Sa anao no miteny an'izany? Zany no izy ka anao inona ianao e? Ho toriko ianao raha ny zanako no aolanao a? Sady zaza mbola tsy ampitaona iny. Ka mandehana ianao raha itory e? Mandehana fa tsy rarahako. So adinonao ary fa mahafantatra tsara ny tsy ambaratelonao a? Tsy ambaratelo inona? Fa ny tsy mahazanako raha tompoko lahan'ny Marie-Ange ka sy ny nahafaty ny vadinao. Fa inona ary izany resaka izany? Tsy mahateny ianao a? Tsy misy idiranao izany. Misy idirako mihitsy. Ary aloha averiko aminao mba hahatonga sainanao tsara. Tsy ilaiko averinao amiko izany e. Tsy maintsy averiko ary tsy maintsy meno ahy ianao. Ary sao dia adinonao fa 10 taona mahery ny vadiny nareo tsy nanana fa tsy Marie-Ange. Lasa saina na tompoko lahy ka nanao fizaham-pahasalamana. Ary teo izy voagina raha nahafantatra fa tsy miteraka izy fa momba. Mahazavaraka izany fa tsy zanany Marie-Ange. Nanomboka teo ny dizadiza teo aminareo ary ny afara tamin'ny fanapoizinana azy. Okizay fa malilo ny sofiko. Ka zao no izy ry vady malalako.
na velanao malalaka nantanteraka ny filako an'ny Marianza ary ampianao raha ilaina ny andresenao lahatra azy anaika na ho tantaraiko amin'ny Marianza sy ny rafozam-bavinao ary ny avambadinao ny marina rehetra ka ahoana. De hosahanao very Bernard? Raha ilaina koa aza nijoroana vavolombelona ny fitsarana mahakasika ny nahafatan'ny vadinao dia ataoko zany. Ka inona nefa ny tombontsoanao amin'izany? Ianao ve mody adaly? Efa hoe ilaiko Marianza hiaraka amiko. Ka ahoana? Inona re no ataoko Andriamanitro? Ka ahoana? Eny ary. Afaka miaraka amin'ny Marianza ianao fa tsy anakananao ah. Dia ampianao raha ilaina? Eno ah. Zay ahay. Ary aloha avadika amin'izay ny resaka. Andriamanitro, losina rety tsy hitany eto aka. Aleo fa alaiko le vola mipetraka tsy ambony latabatra tsy ataoko frety hitsoaka ho any amin'ny bebe ah. Tsy ataoko hitandreo ny andehanako. Fanakaizy ty zanako ry Bernard fa tsy hita mihitsy ah. Za koa aza mba variana. Efa nikariko azy foana sika fa tsy nisy vokany. De inona zany ny atao? Enona hono ataonao amin'ity andro efa alina be ity? Aloha miandra rapitso maraina dia toizana indray ny fitadiavana azy sady milaza any amin'ny polisy raha ilaina. Tena tsy mba atory amin'izao teboteboko izao mihitsy ah ka. Ka na tsy atory azy ianao, nga zany moa averina azy tampotampoka io e. Ka nataonao ihany izao ny fototr'izao fanjavona Marianza izao. Aza mba mifahana soketa-kely ry Saoly a. Dita fa zaniko. Ny zanako ao no nanjavona any amin'izay nanjavona any aniko, za indray no kianonao. Ka mino fa ny nataonao azy mihitsy ny natonga an'izao e. Zany hoe nitsoaka izy zany aminao? Asa, mety ho zany. De efa milaza aminao aloha ry Bernard fa tsy miala aminao raha misy mahazo an'iny zanako iny any ah. Moramora kely aloha ny vavanao ry Saoly a. Tsy misy idirako amin'izay mahazo ny zanako ao zany mihitsy. Ny azo ty zave rembo ty no mampalahelo ah. Andray? De mbola zany ihany koa ve ny vavanao? Ka zany no izy nafaly ianao na tsy faly e. Aleoko mangina fa mampivonto fo fotsiny miresaka aminao. Zay koa no fahendrena. Zay ty ranomasy ty ry Saoly a. Ary anenao ny farany, mba marina. De tsy hita mihitsy very Bernard le zanako a. Ivotapa-bola hange zao e. Eny e, mafy kanefa atao ahoana fa tsy maintsy maka hery saina. Efa niala neny natraizatraiza sika fa tsy misy vokany. Efa maty mihitsy angambo izay zanako izay ka. Aza mbola mieritreritra an'izany aloha raha mbola tsy nahita ny fatiny sika e. Asa. Ary na sanatria aza maty. Inona moa no azontsika atao fa de mionona. Misy mandondoma zany fa mandehana jereo aloha. Iza ry zany? Mandehana jereo e. Fa izany Saoly? Anatitra taratasy. Taratasy? Ie. Taratasy avy aiza? Tena tsy fantatro mihitsy. Fa taratasy ho an'iza? Ho anahy. Ha! Iza koa no mba mandefa taratasy ho anao? Tsy haiko mihitsy fa aleo aloha sokafana e. Ndry? Ary taratasy avy any Marianza izany? Avy any Marianza? Eno ah. Ka anarany angety hitako eto ambany ity e. Efa vaovao tsara kosa aloha zany e. Fa vakio aloha e. Ndraso e. De vakio mafy de mba samy maheno. Sa tsy tianao entiko? Aleo fa ho vakiako ka. Henoko ny fifamalinareo mivady. Fantatro daholo zao ny marina ny amin'ny tsy mahazanaky dada sy ny antony nahafaty azy ary indrindra ny firaisanao tsokombakomba amin'ny dada to Bernard anao ankeriny ah.
Zay ariny ianao ka tsy hijanona eto aminareo etrotsony a. Nalaiko ilay vola teo ambony latabatra hihinanako sakafo sy ataoko fire. Andriamanitra, aza mitady mandrakizay Maria ao ny sakamboty. Zay ariny ianao ry Bernard. Eny dolo zany ny fifamalintsika tamin'iny. Ka inona tsony moa zany no azo atao io e? De fa zay zany ko aza mieritreritra azy tsony. Tsy zanaka ao marina ka mora aminao irity miteny an'izany hoe aza mieritreritra azy tsony. Ka inona ary ho ano atao eo? Reny fiatsika eo tamin'ireny mihitsy zany natonga an'izao ko inona indray. Aza sy naretsaka tsony zany Saoly a. So de fara amin'ny zavatra hafa eo indray. Mahery zay nipetrahako teto amin'ny bebe. Tena hitako mihitsy ny fahasahiranany. Ny fahatongavako koa moa zany vao maika manampitrotraka. Tsy maintsy hitady asa ka. Tsy misy azoko atao afa-tsy izay mihitsy na dia mbola tsy nieritreritra an'izany akory ary aho. Mbola te hianatra nefa tsy maintsy afoy izany fianarana izany. Andriamanitra ny ve miakatra sa mihitsy ny ratsy vitany. Asa tsy fantatro fa efa sao aloha ny anjarako teo hosakaiko. Fa mbola hanody anisy raha Bernard aloha ny ara-tsipanany. Fa iza ary zao? Ay, zay olona. Aleo aloha jerena. Odio. Manahoana tompoko? Fa ahoana ianao zay? Azafady indrindra tompoko. Fa mba hitady asa? Asa inona? Asa trano tompoko. Inona moa zany asa trano tadiavindre? Ka rehefa asa trano re dia vitako daholo a. Fa aiza ndray aman-dreny no zazakely io ndre dia hitady asa sahady ka? Mampalahelo ange za madamy. Fa maninona? Ka mboty angandry? Raha tsy mampaninona anao ary dia aleo fa tantarako anao vitovito mahazo anahy. Tantarao ary fa tsy maninona e. Tena mahafinaritra ny fiasan'ity Marie-Ange ity e. Sa ahoana ho ianao? Za aloha tena afa-po hatreto e. Sady endrikely ity izy. Tena azo atokisana ho ah. Tsy efa inefatra izao no namandrika azy tamin'ny resaka vola fa tsy azo mifakapanahy mihitsy izy hatreto. Hatreto aloha dia tena atokisana izy e. Efa 4 volana tokoa moa izay ny isany tato. Efa 10 volana mihitsy izay. Ary mandeha be izany fotoana izany a. Tsy hitahita akory. Aiza moa ty fiainany ity tsy horotoroto lava e. Tena tsara tarehy kely ty Marie-Ange ity a. Mifanaraka amin'ny anarany mihitsy na ny endriny na ny toetrany. Fa mba ohatrany ahoana koa ary zany reniny izany. Zanaka ohatrany io verana dia natao an'izany. Tena vehivavy tsy misaina. Za azy ity tena mitsiritra anazy. Manja kely ka. Tena tsy ahavelako andalo fotsiny io ka. Ahoana reny fomba azoko an'iny e. Tsy maintsy zakako indrangaha. Sady ino zao a.
raha reny fitantaran'ny fiainany ireny azoko antoka fa mbola madio. Izy koa moa mbola kelikely taona ihany. Tena miketrika lamano miketo rija. Fa raha miana any eo laha dia bandy avy any ivelany indray no nafika an'iny. Rehetra ry marianza dia tsy mahalala reraka mihitsy rehefa miasa. Raha amin'izay koa mba mahay miresaka. Fa tsy reraka ahoana? Sady ndria ao amin'ireo daholo ny hatsarana rehetra. Hatsarana inona koa fa raha amin'izay koa mba mamorona? Ka ndria sady endro ny tsara tarehy. Sa koa ve raha amin'izay dia tsara tarehy ah? Tsara tarehy ndry ka marina e. Za zay kambody kely ity sady tsy nianatra ity ve moa dia ho tsara tarehy fa raha amin'izay koa izany dia mampiresaka fotsiny eo. Fa nga moa rehefa kambody dia ratsy ry marianza. Zavatra samihafa nge izany e. Ka ny kambody ange tsy mba afaka miaingo fa dia lamba ratsiratsy eny foana e. Ka izay indrindra. Ny andria na tsara tarehy andria voajanahary fa tsy mba namboarimboarina. Ka na inona kanjo anaovandria dia tsara tarehy foana ndry. Aoko izay raha amin'izay fa manjary menatra be aka. Marianza, mahafinaritra ange ndry e. Tiako ndry. Maninona hoe raha amin'izay? Izany hoa. Tiako ndry. Tena avela ho any izany resaka ao izany raha amin'izay ka. Tsy mieritreritra an'izany mihitsy aho sady ianao koa ary olona manambady. Aleo izany andeha hanao raharaha sao dia bediny madama eo. Tena resaka n'inona nataoko tamindrindry marianza e. Resaka inona? Tiaraka amindry ho aza. Marina e. Aza miresaka an'izany mihitsy ianao raha amin'izay fa tena tsy tiako izany ah. Mba marina e. Raha manahaka anandry dia akariko ny karamandry dia tonga dia ataoko avo roa eny. Tena azafady raha amin'izay ka. Aza resahanao an'izany ah. Akariko ane ho an'ny karamandry e. Aleo amin'izao ihany ny karamako fa tsy maninona tompoko. Ovidiko daholo ange izay tiandry raha manaikaraka amiko ndry. Oko izao ah. Ary azafady fa aza mikitikidika anahy ianao sao dia tsoko vonjeo eo ah. Tsy mampanina nefa ataoko avy telo eny ny karamanao e. Efa hoe miala tsiny indrindra ho aza raha amin'izay ah. Aza rebirebenao amin'izany intsony ah fa aleo izany dia anao ny asako ka. Dia tsy hety mihitsy ve ndry izany? Kisay ianao azafady ka. Alazako amin'ny madama ianao raha mbola mikasikasika eo. Tena marina e. Ianao ndray aloha ry marianza dia tsy amby alako raha tsy azoko ah. Inona reny fikazoko an'iny e? Hitako ny hevitra. Aleo fa izay natao. Tsy maintsy manahika iny rehefa voatery. Mba saika hera aminao madama raha mety? Hera ho aiza ndry? Mba andeha hamangy amin'ny bebe anay raha pitso fa tena malahelo azy ah. Sady efa ela koa izany tsy tany. Dia hiverina raha-pitso ihany izany ndry ah. Raha azo atao re dia mba hatory andray alina fotsiny ahy e. Dia alahady maraina izany ndry miverina? Eny tompoko. Mandana ary fa tsy maninona e. Misaotra betsaka madama. Fa tsy maintsy miverina ndry alahady ah. Eny tompoko. Hoatray. Ary nakaiza ho ary rija le firavako tato amin'ity boaty ah? Firavaka inona? Fa le vao nanaovako tamin'ny mariazy nalehantsika tamin'ny tapabolana iny e. Ny boaty fotsiny ity. So mba diso toerana kosa aza? Eto foana ny fametrahako azy. Sady ny boaty ange ho aty e. Fa le izy ny tsy ato. Raha diso toerana, ty boaty ty mihitsy ny tokony tsy ho hita. Mahagaga tokoa izany ah.
Zany ve tsotra ny hoe nisy naka? Tena mahagaga. Dia iza nefa naka azy tato? Ary sao dia mba i Marie-Ange ary. Izy ihany no ato an-trano ato. Marie-Ange? Izy ve dia sahakan'iny? Olona tokisana nge iny. Ka zay indrindrany e. Efa nahazo amin'ny fahatokisantsika izy dia miseho amin'izay ny tena toetrany. Eritreritra aloha ny hafa tsy manendrikendrika e. Dia mety ho izany tokoa ve? Ka tsy hitako indray izay tokony haka azy eo ka. Sa mety nisy olana ampidiriny tato? Izy koa moa ty tsy mbola etiko. Raha mpitso mizy vao miverina. Rahampitso maraina. Ka leo zany miandy azy e. Aza hitako ka fialana fotsiny ilay andeha mangay bebe any fa mety nikaroka mpividy an'ilay izy tany izy. Dia ho sanatria ho izany tokoa ve? Aia fotsiny aloha ny ahy iny e. Ka raha sanatria efa namidiny ve? Izay vao tena very tanteraka. Aleo fa ho priatiny izy rehefa tonga eo. Mandroso. Manahoana madama? Ive ndry e. Malaky ndry. I Marie-Ange nga zany? Ie. Aseva makaty dia aviko anao e. Ary ino ty mampitomany andry? Maty bebe anay. Maty bebe nareo? Maty izy madama. Tena mampalahelo indray zany. Fa midiry aloha ndry aty. Fa misy inona hony e? Maty ony nge bebe any. Zany ve? Dia maty oviana ki? Efa nalevina tamin'ny larobe izy fa sa moa tsy misy nahita nisy ahy dia tsy fantatro. Tena mampalahelo indray zany fa mahereza rehetra. Maherezaka fa izay ny anjara ka mahaiza mionina. Misaotra toko. Fa avy vetivety nge ianao rinjy e? Fa ahoana? Ho ato ambadika ato vetivety fotsiny rehetra izay ry Marie-Ange fa andraso eo a. Eny tompoko. Dia ahoana Rita? Ho apoaka ihany le resaka sa ahoana? Ka tsy maintsy tonga dia apoaka iny ka. Andao fa zany resaka aminy. Ary le fahoriana ve tsy asiana resaka? Asiana resaka koa iny ka. Andao e. Andao ary. Mamangendry amin'ny fahoriana rehetra ry Marie-Ange. Atao ahoana moa fa izay ny anjarany ka mahereza dia mahaiza mionina e. Misaotra indrindra tompoko. Ary na dia ao anatin'ny fahoriana azy indry dia miala tsiny fa tsy azo ampiandrasany ty resaka ray ty. Efa ny andro izay atongavandry fotsiny izay. Fa resaka iny izany tompoko? Aleo fa tonga dia ho vataniko e. Nakaiza le firavaka madama tato anatin'ity boaty ty. Fa firavaka iny izany tompoko? Firavaka volamenako akia. Tia ny boaty nisy azy fa le izy tsy ato tsony. Tena tsy nahita an'izany tompoko. Tsy misy afa-tsy ianao any ato an-trano e. Ka iza indray no nakazy tato. Ny zanakay voarotaona tsy afaka hakan'izany mihitsy. Tena tsy nakan'izany mihitsy tompoko. Tena ananganako tanana mihitsy mariny. Fa nga nisy olona niditra nanampidirinao tato e. Tsy mbola nisy olona tato. Tsisy olona izany mihitsy tato ramose. Dia iza fotsiny izany no nakazy tato ka? Tena tsy fantatro izany tompoko. Izao no izy ry Marie-Ange. Tsory fotsiny rainao no nakan'izay mba tsy hampitatra ny rara. Zavatra lafo vidy mantsy izay ka tsy hahavelanay amin'izao fotsiny. Ka tena menina aminareo tompoko fa tsy za mihitsy nakan'izany. Miteny aminao farany ary Marie-Ange. Tsy maintsy haka polisy izay rehefa tsy mitsotra anao. Ka zavatra tsy natoko ange tompoko e. Dia hitsotra ahoana ary moa Dia inona ny atao Rita? Rehefa tsy haika izy dia aleo savaina aloha amin'ny efitranony e. Avy eo hita hoe izay atao. Izay tokoa ndeha atao. Andao savaina ao amin'ny efitranony eo. Za isavany reto dia ianao misavany reto lamby reto. Andao ary. Dia savao tsara. Savao daholo ny paosy raha misy. Dia akopay mihitsy ireo akanjo sy lamby ireo. Nenao koa jereo tsara daholo Efa jereko tsirairay mihitsy reto ka. Tsy misy an'izany eo ato tompoko. Mangina ianao e. Ho hitantsika eo zany. Nanahoana ary voangy? Tena tsy misy nininina mihitsy ato.
Efa voajery tsara ve? Efa voajeriko tsara daholo fa tsy misy tsy mahita. Miako ohatra ny tsy mahitako. Dia ahoana izany? Voasavatsika daholo ny entana rehetra fa tsy mahita n'inona tsika. Sao dia efa namidindry kosa. Tsy nivarotra n'izany mihitsy re tompoko. Miala ny enina amindry farany la zao izay mivarotandry azy. Ka tsy naka n'izany mihitsy nge ho aza Ramsey, tena marina. Aka polisa anie za Mifona re Ramsey tsy naka n'izany mihitsy Dia inona izany ny atao Ritsa? Andraso aloha. Ny ato ambany kidoro ato angamba mbola tsy voajery. Engeo tokoa hoe kidoro io. Aleo fa ingaiko. Oay, tena io le izy Ritsa, tena io mihitsy. Ahoana io ry Mariange? Miseho fahatsora loatra ianao Tsy za mihitsy re nanao an'io tao tompoko. Tena minina aminareo fa tsy za. Mbola mamaly any ianao. Zao Fa iza indray zany nanafina ny tato. Anjery sa demony. Tsy fantatro. Tena diso fanantenana amindry mihitsy ary Mariange. Sy namposiko amin'ny vitan'izao ndry. Tena tsy fantatro mihitsy nge zao madame. Tena marina. Fa za indray zany nanafina ny tato. Say madame. Zao no izy ry Mariange. Raha nitsotra trany am-boalohany ndry nentina mindra fo ihany izay. Fa zao miala tsiny fa tsy afaka hitana ndry koa izay. Mifona re za tompoko. Izandray no anehako. Efa tara loatra ny fifonanao ary tsy ataoko vitavita amin'izao fotsiny ty fa tsy maintsy ho entiko any am-polisy. Tena mifona re za Ramsey. Mifona re tompoko. Tsy misy hevitra tsony ary mino fa efa fanaonao tany amin'izay nisy anao rehetra tany zao fa zay fotsiny no namoronanao lainga. Efa nakalalana tamin'ny komisera dia navelan'ny resaka aminao vetivety. Tena mifona re za Ramsey. Mba fohy ato re za lelaviko ny faladianao. Tena tsy za mihitsy angeo naka n'iny firavaka iny. Zao izy ry Mariange. Eny tompoko. Raha manaiky araka amiko ndry dia hosotomoko ny fitoriana ty amin'ny polisy. Ary andresy lahatra amin'ny vadiko mba hamerina anao hiasa ao aminay. Dia mbola zany foana ve nitakianao amiko Ramsey? Ary sao dia mba ianao ihany ary nanao an'iny firavaka iny tao ambany kitoroko tao. Tsy mila resaka betsaka ary Mariange. Miandro ny valiteninao ary raha vao miala eto dia ny fonja eritreretina. Andriamanitra, nahoana ary any dia arinao. Tsy zakako izany gadro izany. Indrindra moa hoe amin'ny zavatra tsy nataoko. Nefa tsy eken'izay kokoa ny anaiky ny filandratsiny le rangatsy faniny io. Miandro ny valiteninao anie za fa rehefa tsy hamaly ianao dia andeha dia any amin'ny fitsarantsika mifankahita. Tsy gadro izany aka. Aleo kokoa matoto izay anaiky an'io. Fa aleo moa dia kena mba hivoahana ato fotsiny. Ka ahoana lasa rehefa saritiavina ianao Eny ary rehefa manaiky Tena sûr manaiky fa tsy manapido intsony. Raha vao mivoaka eto any antsika dia tonga dia miaraka Eny tompoko. Eny ary ho any amin'ny komisera hanatsoaka amin'ny fitoriana. Entinao aiza zany Ramsey? Tonga tsika dia any amin'ny chambre dia. Chambre inona? Efitra fatoriana any amin'ny hotely zany ry Mariange. Tsy ho any amin'ny chambre anao zany fa eo ianao. Fa ho aiza ianao miverena ianao Tena ndrisy fa tsisy dia lasa. Zako moa tsy araka ny diany mihitsy. Zay ny zany vao tena tsy ho azoko tsony. Mariange ny voatoniny dia ahoana? Tsy tady raha ohatra ny rain'ilay zafy eo ka aleoko ny lalana modina sy na olona.
Ka efa manao andry izao? Mbola marary daholo ny tongotro sy ny lohako. Ny vatako rehetra mihitsy. Fa inona nahazo andry e? Fa saika mony tena nga andry? Tokony navelanareo aho ho faty fa tsy nentina taty amin'ny hopitaly. Ohatran'ny olona mamoy foy ngendry izany e? Fa inona nahazo andry io a? Ka naleoko mihitsy maty tamin'ny lozam-piarako ty iny dia tsy mahare marary tsony. Tena misy zavatra mahazo an'ity zasy ty. Ary eza misy ny ray aman-dreny-drina numéro telefony ahafahana milaza amin'ny zareo? Ray aman-dreny? Nga moa za manana an'izany. Fa ahoana? Ndraiko tsy fantatro hoe le maty sa le mbola velona any. Ny mpiara-monina mba nandradraiko nanapatra ny heriny tamiko daholo. Tsy misy olona hiantra natsony ka tsy misy antony tokony havelomako. Mampalahelo andry. Hotsaboana aloha ndry ka rehefa matanjatanjaka indray dia tiako raha tantaraindry amiko nahazo andry. Zany a? Izy akery Mariange mivadiko a. Faly mahafantatra anao tompoko. Toraka izany koa. Dia misaotra anareo ny antra sy nandray anahy. Hivavaka ho anareo aho mba tahin'Andriamanitra trano ingenareo. Misaotra rehetra. Zay koa faly mahafantatra andry ary faly mandray andry. Aza mieritreritra ny zavatra ny ainandry tany aloha tsony. Zany indrindra ki Mariange. Evero tony ray aman-dreny zay. Misaotra indrindra rizy mivady a. Iny ty mampitomany anao e. Andriamanitra ny androtsaka ny fahasoavany aminareo isan'andro. Ary aza mitomany tsony retsy a. Tena nanohina ny fokony nataonareo. Okizay hoa. Sady tsy mieritreritra ny mbola ho vela ohatran'izao mihitsy a. Aza mamofo zany retsy a. Zany a. Ento. Azondry atsona data sy niny koa zay fa aza mihafahafa e. Marina retsy zandry Mariange. Aza misalasala mihitsy ndry. Misaotra tompoko. Ary matokinareo fa ezaka mba homendrika ny fiantranareo mba tsy hanenenanareo ny nandray anahy. Dia mizary ndry miantso anay dada sy neny fa tsy maninona mihitsy. Eny ary tompoko fa misaotra anareo. Sady efa hoeritreretina koa zao ny momba ny fianarandry e. Fa tsy maintsy miverina mianatra ndry a. Tsy maintsy miverina mianatra tokoa aloha ndry e. Na dia efa nisy fatarana kely noho izay fotoana tsy nianarandry izay aza. Tsy manina fa jerentsika izay fomba narenana an'izay. Mamperitreritra ny tantaran'ity Mariange ty a. Dia mba anarana mitovy fotsiny ve sa zanako Saoly io? Ka raha izy koa moa io dia ahoana ka? Na izy io moa na anarana mitovy fotsiny tsy maninona izany fa efa mindraisina ho zanaka izy dia ho velomy matoa ny zanakako. So ihany koa aloha efa nitantaraiko tamin'ny lalao daholo momba anay sy Saoly. Ka na tena zanany ary Mariange tsy misy olana izany. Mamperitreritra aho ary lalao ny tantaran'ity Mariange ty a. Fa inona mamperitreritra anao? Mbola tadidinao angamba fa Saoly koa ny anaran'le vehivavy niaraka tamiko taloha. Le nilaza hoe bevoka anao ve? Eto koa moa. Dia inona moa no tokony hampiasa sainanao amin'izany? Ny anarana ane Tanimboanjo e. Anga moa za miasa saina fa mba tsisasisa tsiaritra fotsiny iny e. Sa mieritreritra ve ianao fa sao mba olona ray ihany reo Saoly reo? Dia mety hoe ho zanako ihany koa zany ty Mariange ty. Zay mihitsy ny nalasa eritreritra kely any e. Ka vao maika ange tsara raha izany tokoa fa manamafy ny nandraisantsika azy e. Zay aloha dia marina e. Fa tokony ho resahako aminy ve zany? Raha ny hevitra aloha tsy misy antony tokony hiresahana an'izany aminy e.
marina ny ianao fa aloha any zany e. Ka manao ahoana ny fianaran-dreo ry Marie-Ange? Mandeha tsara fa sangetsakenjana ihany manintsika an'ilay fotoana tsy nianarana. Eny e, tsy mora aloha zany fa nefa mino aho fa vaovonjinao ihany io fahatarana io fa de mahereza mianara mafy. Ie, za indray aloha de tena hiezaka mafy mihitsy fa tsy hanaoko tototo zany e. Fa na izany aza lanjalanjao ihany fa aza de manezaka be loatra, indrindra ny fianaran-dre ato trano. So de tratry ny surmenage eo ko izay voalosa. Aza matahotra dada fa tsy hanao mihoatra an'izay tokony ho mety ah. Zay indrindra e, mahatoky aho fa tsy maintsy ho lasa lavitra indri. Za koa vonona noana andrihatra any. Misaotra ry dada. Tena misy itovizana amin'ny Saolo mihitsy ty Marie-Ange ty. Ary tovariana be ho dada mandinika anahy e. Lasa tampoka any amin'ny tantarandriny eritreritra hoe za endry sy kinga saina ohatr' izao ve ho de natao an'izany. Mino fa tsy maintsy mbola nenina zany reninao zany. Ka na nenina aza nge izy tsy hanenina ry dada fa ohatrany tsy misy tsony izy amiko ah. Fandria aloha azoko antoka fa tsy maintsy ho tafita satria efa vita setra e. Zany ve ry dada? Matoky an'izany ve ianao? Tsy salasalana rehetra fa ony tokoa. Ahoana ry dada? Iza tsara moa le anaran'ny ray aman-drenindry teo? Saolo Razavy tsara ny anaran'ny neny moa Tovy Rakototafika ny anaran'ny dada. Ay, Rakototafika? Nga fantatry dada zany? Tsy hoe fantatro fa nisy mpiara-mianatra tamiko fotsiny Rakototafika zay koa ny anarany. Ay ve? Aleo aloha hijeran'reto dossier personnel ny mpiasa reto. Reto vitsivitsy mitokany reto zany zao tsy miasa. Aleo hojerena hoe izavy izy zany. Ity zao congé annuel. Roveny izy zany no miverina miasa. Ay afaka herinandro. Ary ty iray ty indray zany congé de maternité. De mandra-poviana zany izy ny congé de maternité. Mbola misy iray volana kaika mbola hely zany. Ty iray ty indray kosa zao hospitalisation. Ary ohatran'ny fatapatatro zany ange zany sariny zany. Zara nahitako an'ity fa tsy vaovao amiko mihitsy ty olona ty ka. Iza hono ny anarany? Bernard? Le ray keliko. Tena izy mihitsy ty. Sary nefa ela angamba ty. Fa oviana aloha zany izy niditra tato e. Rehefa ela ihany izy zany ny asa tato. Sary ny tamin'ny voaniditra ny asa tato zany ty. Ary iza hono ny anaran'ny vadiny. Tena tsy isalasalana fa Bernard mihitsy ty. I Saolo Razavy tsara ny anaran'ny vadiny ato. Anaran'ny neny io. Tena tsy naposiko indray ty. Aty amiko sendrasendra zany ny onana amin'ny raha Bernard indray. Fa inona aloha napiditra hopitaly azy zany? Sady efa ela ihany izy niditra hopitaly. Aleo antanina amin'ny sekretera de hitsidika azy ihany raha vao misy fotoana.
Monsieur Bernard, manahoana ianao zao? Zao mbola eto zao tompoko. Fa iza moa raha tsy mahadiso? Chef personnel vaovao ato amin'ny orinasantsika. Faly mahafantatra anao tompoko. Ary misaotra be dia be anao nitsidika. Ka efa manahoana ianao zao? Zao mbola mitsabo aliko. Fa inona moa zany no tena nahazo anao Voan'ny lozam-piarakodia tompoko. Fa tsy tao am-piasana akory? Tsy tao ka. Tsy accident de travail zany? Tsy misy fandraisany amin'ny asa mihitsy le izy. Ary ohatrany efa elaela ihany no nahavoanao Ie, efa elaela mihitsy. Ka dia mirary fahasalamana sy fahasitranana malako anao ary Monsieur Bernard. Misaotra anao indrindra re tompoko. Tena mampalahelo mantsy raha mbola haritra ny fitsabonanao satria ianao ampitsalin'ny aretina moa misy koa ny fehimpotoana ahafahana manapaka ny asa noho ny tsy fahasalamana ohatran'izao. Ka raha sanatria dily izay fehimpotoana izay dia mety ho tapaka ny karamanao ary mety efara amin'ny fahatapahany contrat de travail mihitsy. Izay no irariako anao mba ho sitrana soma tsara ahafahanao mandray ny asanao indray. Dia misaotra anao indrindra tompoko tamin'ny firaretso mankasitraka. Ary ianao ity ve hoa Monsieur Bernard mbola manodikodina sy manolana zaza tsy ampitoana foana amin'izao? Maninona hoe madama? Ka zany mantsy ny henoko Iza koa mba nahenonao an'izany endrikendrika be izany madama? Tena tsy rariniko izany Sady toa iny zanabadinao mihitsy ny saika olanao saingy tsy tanteraka hatramin'ny farany ko. Oy, tena tsy manaiky an'izany endrikendrika izany Sady ahoana koa moa no iresahanao an'izany madama? Eny mba tsetsatsetsatry fotsiny ny ahy iny fa fiainanao manokana koa moa zany ka tsy dia misy idirany amin'ny asa fa ilosako aloha ianao dia mbola mirary soanao foana dia miandram-piona ianao Monsieur Bernard? Veloma tompoko. Dia misaotra indrindra reny tsidika. Fa iza ry madama iny no nahafantatra an'izany? Sa ve mety ho namany Marie-Ange? Ary sao dia mba Marie-Ange ary iny. Izy koa moa tsy nitonona anarana. Aleo rangahy tsona aloha zalahany ampiasana anontaniana ka. Zany zava-nisy teto ry Saoly. Tena i Marie-Ange mihitsy ve zany? Tsy salasalana fa tena izy mihitsy. Misaotra an'Andriamanitra fa ho hitako ihany ny zanako. Sady tafita ihany izany. Tena matahotra Saoly fa tsy veniko anao Fa inona no atahoranao? Mety ho valivatin'ny Marie-Ange. Eo am-pelatany eny ny asako Aza mbola mieritreritra an'izany aloha fa izay ahasalamanao aloha atao Tsy diso mihitsy le hoe lalambe ny tsy asian-dratsy mbola iverenana. Tsy maintsy mankany Marie-Ange Zara kosa mbola ho hitako izy. Za ifanatrika aminy ve ianao? Ka na matahotra aza tsy maintsy ho any aminy. Anao inona any anefa ianao Ifona sy angatam-pamelana aminy Dia andray ny fonanao ve izy? Ka na andray izy na tsy andray tsy maintsy ho any Ho any amin'ny any ampiasana? Ka heverinao ho aizandray ary nga misy toerana hitako azy raha tsy any. Saoly
mahoeto any ko ny fonako e. Oui, Mandrosoa. Mandrosoa ianao? Vadiny Monsieur Bernard e? Toa izay no nolazainy sekretera tamiko tamin'ny telefonina teo. Tena matahotra zany. Mandrosoa ianao madama fa inona no mampianahana anao eo ambaravarana eo a? Makovitra otrany tsy aloha-peo amin'ny marina. Miala tsiny madama fa rehefa tsy androso ianao dia aleo angamba ianao miverina a? Mifona aminao a Marie-Ange. Mifona aminao ahy e. Milela-paladia mamelahy ahy e. Fa inona ty ataonao madama? Inona no itomaninao sy fonanao amiko? Sady tsy Marie-Ange zany nge zahy e? Fantatro rehefa Marie-Ange ianao e. Marie-Ange zanako. Mamelahy ahy. Mamelahy anay sy Bernard. Miala tsiny madama fa tsy zanakao zany a. Karaha zay ny antondianao a dia omendalana ianao. Eny e, na tsy amelana azy ianao dia efa isarokan'Andriamanitra ny nahitako anao indray. Efa elany nanenina sy nitady anao saingy tsy nahita. Mandra-piaona ianao tompoko. Ary fa fao tsara io masonao io sao dia ho gaga eo izay mpiasa mahita anao. Mandrosoa ianao tompoko? Misaotra. Ka manahoana nareo aty? Manahoana Monsieur Bernard? Ary aiza izy izay? Mandrosoa ianao fa ato izy. Ay madama. Manahoana ianao zao Monsieur Bernard? Zao hitanao zao. Mirary fahasitrananao anao Monsieur Bernard a? Mankasitraka indrindra re tompoko. Mivavaka ho anao mba omen'Andriamanitra fahasitranana tanteraka ianao. Eny misaotra indrindra. Ary inona no mampifendrofendro anao e? Fona aminao a Marie-Ange. Fantatro fa Marie-Ange ianao. Mamelahy tamin'ny atalako. Efa todiny nataoko anao angamba izao mahazo azy ao. Zany tokoa re Marie-Ange. Mbola mangataka ny famondram-ponao re zay e. Eny e, tsy diso nareo fa Marie-Ange tokoa. Fa aleo aloha izay tena antondiako no resahantsika. Dia avy eo tsika miverina amin'izay resaka izay. Eny ary. Mbola mirary fahasitrananao anao Monsieur Bernard a, ary hivavaka ho anao. Misaotra indrindra anao tompoko. Misaotra indrindra re madama. Efa raha mahita moa zao sady no mafisy ny taratasin'ny dokotera fa mbola tsy afaka hiasa mihitsy ianao mandritra ny fotoana maharitra izay mbola tsy voafetra. Izay ho fitahin'Andriamanitra ny aoriana any no mbola tsy fantatra e. Noho izany dia tsy maintsy miroso amin'ny fampiantonan'ny fifanarahana rakazana ny suspension du contrat de travail tsika. Na zany aza nefa dia misy fanampiana ihany omenanao no ianao efa nahavita be tao amin'ny orinasa. No ianao tsy afaka makany amin'ny birao moa zany dia izay no antony ahatongavako eto. Dia misaotra anao indrindra madame Marie-Ange. Engany ka isy ny fahagagana sitrana fa hatreto aloha ohatrany mbola nofiany zany. Manana finoana sy fanantenana Monsieur Bernard. Eny tompoko. Marie-Ange, mba ho raisinao ihany ve ny fifonanay? Eny e, na dia nitondra ny mafy aza satria mbola niaina ny zavatra niainako teto tany amin'ny Isia tany
dia niaro sy nitsinjo ahatrany Andriamanitra ka tsy nisy nahatanteraka ny filandratsiny izay nikasanao an'izany tamiko. Zany ve? Mbola niara-ny abibin-dehilahy indray ve ianao tany? Na izany aza nefa ny tantanan'Andriamanitra foana ny fiainako e. Ka toa tsy fianakaviana nangoraka sy nandray anahy. Ary dia izao hitanareo izao ny fiainako ankehitriny. Eny nataoko tokoa ny fototra izany rehetrarehetra izany. Na izany aza nefa dia horaisiko ny fofonanareo ka mamela anareo aho. Misaotra e. Misaotra indrindra. Misaotra Marie-Ange. Mankasitraka. Raha izay re tsy mba etaeta andry Marie-Ange angamba tsy hitako izay olana. Hoa koa aloha tsy misy olana e. Fa mba misy zavatra tiana horesahana aminao ahy e. Momba n'inona izany ry dada? Tantara efa ela ihany izy ity fa tonga angamba ny fotoana hiresahana azy aminao. Momba n'inona izany? Tsy fantatra aloha re tsy nanarana mitovy sy fifandrofian-javatra fotsiny na tena hainao mihitsy io. Fa za mihitsy izany maninona ry dada? Zava-nitranga tamiko tamin'izaho mbola mpitovy izy ity anaka. Izany hoe tantara-pitiavako e. Zany? Mahaliana an'andray izy zany a? Zany? Ka ianao hiary fa ho tantaraiko anao e. Dia aza tapatapahana mihitsy aho. Misy vaovao lazaiko anao? Ninona ke? Bevoka? Marina ve? Ie, tena marina ke izany a. Bevoka? Dia irositsika zaniko. Tsy maintsy fitaina alohan'ny aterahanao ny fanambadiantsika. Ary malaky manapa-kevitra ianao izany. Fa inona indray ary ny tadiavinao ataoko io? Dia ahoana? Efa vonona amin'izany ve ianao? Ie. Tsy moramora ngeny manatanteraka an'izany e. Raha ny marina aloha tsy mbola niomana ny amin'izany saingy tsy afa-mihemitra intsony tsika e. Ka ohatrany kely ihany ilay fotoana iomanantsika ako. Dia inona ary nieritreritra ao e? Eny mitovy hevitra aminao ihany any ny anaovana ny draraha alohan'ny aterahako saingy eo amin'ilay fanomanana ngeny mampanahy e. Ka tsika anie tsy hanao fety be malaza be fa arak'izay tratran'ny eo an-tanana ihany e. Dia ho tsotsorona ve izany? Ka arakarak'izay eo ampelantanana neo ahy e. Sady ny fahavitany soratra sy ny mariazy koa anie ny zava-dehibe fa tsy ny fety be loatra e. Fa na izany aza tokony mba asiana fety ihany kosa aoko. Angaha kosa moa dia hoe tsy asiana fety fa ny olona saina sy ny fandaniana no miankina amin'izay hoentimanana. Fa mbola misy fotoana nangonana koa angentsika e. Dia roviana izany ianao nitondra ny ray aman-drenao any aminay? Iresaka amin'ny zareo aho dia ho lazaiko anao io ihany ny fotoana e. Eny ary. Masoko ve mandroro? Tsy mandroro mihitsy ny masoko fa tena saolo miaraka amin'ny bandy io. Tena izy io. Tsy namposiko. Ary fantapantatra any anie izany bandy miaraka amin'izany. Raha sao jereko tsara. Tena hitovy. Bandy niara-nianatra tamiko. Tena izy io e. Efa roa taona izay tsy nantsony izay roalahy. Ary toy ve izany izao mahafantatra ny fiarahanay Saoly sa vao fitaka toa ihany koa? Rangahy, na mahafantatra izy na tsy mahafantatra tonga dia vitany aminay Saoly. Raha pitso ana dia eo anaminy ilaza ny fanapa-kevitra. Na io zazy io ary izany mety tsy ho zanako akory.
Bonjour chérie. Manahoana? Ndre angatsy misy bisou. Tsy mila an'izany tsony e. Fa misy ina ary mamy nohatra ny avavabe ianao a. Dia inona koa ny antsoinao amaika? Mino aho fa tokony ho azonao an-tsaina ny antony. Fa misy inona? Tsy alavaina ny resaka ry Saoly fa tsotra ny teniko a. Vita ny amintsika, tsofoko rano nareo. Tsy azoko. Finy ty mahazo anao e. Ny mpamosavy mandeha alina aza ny eo ny misy mahita e. Maika fa nareo mampiaraka amin'ny andro atoandro. Ary tsy vavan'olona fa masoko mihitsy ny nahita nareo maly. Andray? Zay va velomy ianao? Andrasa aloha mamy a. Mamy! Inona ndray e? Mifona anky mamy a. Mifona e. Tsy miverin-dalana amin'ny fanapa-kevitra tsony ary Saoly a. Velomy ianao a. Efa mipaboka ihany moa ianao ry madame Saoly ka misy zavatra anontaniana ianao raha vonona nilaza marina ianao. Miaino anao tompoko ary tsy andainga fa hamaly izay fanontanianao. Mba iza zany ny tena rain'i Marie-Ange fa raha ny zavatra eny ny Mansolo to tsy tena rainy raha tompoko lavadinao taloha. Marina izany tompoko. Tsy raha tompoko lahy no rain'i Marie-Ange. Fa iza ny tena raiko? Any le mamy izay. Mamy? Tena ninona nareo ny tsy nivady? Fa maninona tokoa ny tsy mivady noho izany mamy izany sa nandositra didy izy? Tsy nandositra didy izy fa za mihitsy no adaly. Fa ahoana ry madame Saoly? Inona no nitranga? Nampirafesiko tamin'ny raha tompoko lahy izy. De fantany? Rehefa nambarako tamin'ny mamy fa be voka dia nanapa-kevitra avy hatrany izy ny anambady ary nilaza fa hovitaina alohan'ny aterahako ny raranay. Tena ninona ny tsy tanteraka ka? Sa ianao tsy nanaiky? Nanaiky ana dia nisalasala ihany aza ny amin'ny hoety manatanteraka saingy mbola nitohizako ihany ny fampirafesana. Ndray kosa dia tratrany sa? Izay indrindra. Hitany mamy ny adalako ka tsy nisalasala izy nanapaka ny aminay. Dia izay. Dia aiza io mamy tena raiko io izao? Ny andro nilazana an'io fanapahakeviny io nahitako azy farany. Efa nilazany marina ianao ka ambarako anao koa fa efa ela no nifanerasera tamin'io tena raiko io. Tsy azoko. Fa nga mifankalala nareo? Tsy mifankalala izay fa nampifanijony ny kisendrasendra. Kisendrasendra ahoana? Efa ela izy mivady no nandray anahy. Saingy tsy mbola mifankalala izay fa fangorahana fotsiny. Fony izany hiditra hopitaly no nandraisana izy mivady ahy. Fa androany izay vao samy mahazo toko fa tena raiko izy. Tsy azoko. Tena tsy azoko mihitsy. Zany ve madame Saoly dia tsy azonao a? Tena tsy azoko e. Zany mamy ry madame Saoly a. Mamy le nampirafesinao tamin'ny tovo. Andriamanitra ô. Ty lozako. Zany misy e. Tsy naposiko. Andray. Mifona re tompoko. Mifona ry zareo a. Mamela fa be loatra ny ratsy vitako e. Efa manomboka mijinja izay nafafiko aza aho. Efa namelanao izay matona andray anao e. Fa itiny mba afatra aminao. Eny Marie-Ange. Tezao tsara izy mianatazandrika. Aza ataonao oatra. Dia tareo amin'ny lalana tsara tokony izorana izy mba tsy sanatria hanaraka ny dianao. Misaotra e. Norenesinao teo Marie-Ange nosoratany Rakotondrafara Jean-Paul, Anzarliv, Lemek, Arliva, Saloy, Niravo, Tahina Nantenaina, Ono Miajanerina no nanomeaina ny tantara. Nandray feo Roland Ramanantsoa, Nanatotosa Ono Miajanerina. Radio Don Bosco